Anapaka ao apotsika mandrakariva ny ery havana ny fahasoavany Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Raha hino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Raha hino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Izany no votoatin'ny mofinainantsika anio amin'ny Jaona 2:20, andininy 2:30 hatramin'ny 4:40, vakintsika amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe: ary Maria rehefa tonga tao amin'izay nitoeran'i Jesoa ka nahita azy, dia niankohoka teo amin'ny tongony ka nanao taminy hoe: Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahiko. Ary Jesoa noho ny nahita azy nitomany sy ny jiosy izay niaraka tamin'ny tomany koa dia vonto ny fanahiny ka tora-kovitra izy. Ary hoy izy: aiza moa no nandevenanareo azy? Dia hoy ireo tamin'ny Tompoko: andeha izaha. Jesoa nitomany. Dia hoy ny jiosy: akory ity haben'ny fitiavany azy? Fa hoy ny sasany: moa tsy hain'ilay ity izay nampahiratra ny mason'ilay jamba va ny manao izay tsy ho nahafaty any rahalehilahy? Dia vonto indray ny fanahin'i Jesoa ka nankeo amin'ny fasana izy, ary zohy izany sady nisy vato narindrina teo. Hoy Jesoa: esoriny ny vato. Ho Marta anabaviny maty tamin'ny Tompoko: maimbo izy izao fa efa efarana izay. Hoy Jesoa taminy: tsy voalazako va fa raha hino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra? Dia nesoriny ny vato. Ary Jesoa dia nanandrandra ny masony ka nanao hoe: raha misaotra anao aho fa efa nihaino ahy ianao. Raha izao dia fantatro fa mihaino aho mandrakariva ianao, fa noho ny vahoaka mitsanga manodidina no nilazako izany, mba hinony fa ianao no naniraka ahy. Ary rehefa nanao izany teny izany izy dia niantso tamin'ny fihamahery hoe: ry Lazarosy mivoaha. Dia nivoaka ny maty, nisy fehi-paty ny tanany sy ny tongony, sady voafehy-mosara koa ny tavany. Hoy Jesoa tamin'ny olona: vahao izy ka avelao andeha. Ary maro tamin'ny jiosy dia ireo nankeo amin'ny Maria ka nahita ny zavatra nataon'i Jesoa ireo no nino azy. Fa ny sasany tamin'ireo kosa dia lasa nankany amin'ny fariseo ka nilaza taminy izay nataony. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Raha hino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Izany teny mafonja izany no nitenenin'i Jesoa tamin'ny Marta, anabaviny Lazarosy izay nodomandry efa efatr'andro lasa izay. Raha vao nifanena tamin'ny Marta sy Maria Jesoa tao aorianan'ity fahoriana nanjoa azy ireo ity, dia efa niteny tamin'izy ireo fa tsy fahafatesana no anton'izany fa ny anehoana, ny ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Indro ary tonga eo amin'ny tompo-manjoa Jesoa, dia hitantsika eto fa misy sokajon'olona samy hafa, na ireo izay nanatrika, na ny tompo-manjoa, na i Jesoa, ary toe-panahy samy hafa no niainan'izy ireo tao anatin'izany. Hitantsika misy olona tena olombelona fotsiny tsotro izao, ilay ataontsika hoe purement humain, ilay voafetra sy jamban'ny zavatra misy sy ny zavatra hita.
eto zany zao de ny fahafatesana. De amin'ny maha olombelona azy ireo de tsy mihoatra ny fahafatesana mihitsy ny finoany na ny fijeriny. Da tsika ohatra mba nisy ny teny ihany rehefa nahita an' Jesosy hoe nahay nampahiratra ny jamby izy a, mety tokony ho hainy koa ny tsy nanao zay tsy hahafaty any Lazarosy. Lazarosy nefa efa maty a, tsy mba nieritreritra hoe hainy koa ny manangana an'io, fa voafetra ny fahafatesana izy ka tsy afaka mihoatra izany. De nieritreriny de hoe zay tsy nahafaty azy no tokony ho vitany. Fa hitantsika ny amin'ny Jesosy izay manana toetra roa miavaka tsara andaniny tena olombelona. Rehefa niombona tamin'ny tompo manjo, tamin'ny tompo-pahoriana Jesosy de niombona fahoriana tamin'izy ireo. Iseho sy tantara hatreto ny mahatena olombelona azy. De indro vontony fanahin'i Jesosy rehefa nahita ny olona nitomany izy, de niaraka nitomany taminy ihany koa, ary de hita mihitsy fa olombelona manam-pahoriana. Etsakilany kosa nefa tazantsika ny maha-Andriamanitra an' Jesosy Kristy, tena Andriamanitra. Hitantsika eto fa vitany ny nanangana an Lazarosy tamin'ny maty rehefa niantso tamin'ny feo mahery izy hoe mivoaha, ary de manana fifandraisana hafa sy miavaka mihitsy amin'Andriamanitra rainy. Ny sokajin'olona mahita ny voninahitr'Andriamanitra arak'izany de izay afaka mihoatra ny maha olombelona fotsiny azy de ny fananany ny finoana. Jesosy mihitsy no miteny fa raha hino ianao de ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ilay voninahitr'Andriamanitra zany de zaraina omena ny mino. Ny mino no mahita ny voninahitr'Andriamanitra no misitraka sy manana anjara amin'ilay voninahitr'Andriamanitra. Raha tsy nanana an'io finoana io i Maria de mety hitsangana ihany ny anadahany, saingy tsy hitany kosa ny voninahitr'Andriamanitra. Ny voninahitr'Andriamanitra de natao ho an'ny mino. Ny antsoina hoe mino de izay mahatanteraka ny vavaka zay nataon'i Jesosy Kristy eto hoe raha izao de fantatro fa miaino amandrakariva ianao fa no reto vahoaka mitsangana manodidina reto no lazako zany mba inony fa ianao no maneraka. Ny antsoina hoe finoana de ny fanekentsika olombelona vatana nofamandrà fa Kristy de Andriamanitra, Kristy de irak'Andriamanitra, Kristy de misehatra amin'ny fiainantsika, mifandray mivantana amintsika, manala ny rofy ny fiainana sy ny fahoriana, eny hatramin'ny fahafatesana azy. Ny fanekentsika ny asan'i Kristy eo amin'ny fiainantsika no antsoina hoe finoana, no antsoina hoe mino. Ary zay manaiky zany asan'Andriamanitra izany no mahita ny voninahitr'Andriamanitra. Riavako malala ao amin'ny tompo, ny voninahitr'Andriamanitra zay ambara-reto zany de tsy hoe akory katsahina na tadiavina na anaovana ezaka amin'ny maha olombelona na ezaka amin'ny manofo hitadiavana ny voninahitr'Andriamanitra, fa ny voninahitr'Andriamanitra de
efa ao amin'Andriamanitra, tsy atao, tsy ezahina, fa efa miraikitra amin'ny toetra fototra maha-Andriamanitra azy, efa maneho ny fizin'Andriamanitra ny voninahitra. Fa ny finoan'ny mpino kosa no ahatakaratsika sy izaran'Andriamanitra izany amintsika, amirapiratany ny voninahiny amintsika. Engany ahery sy hatanjaka amin'ny finoana isika mba handray sy hisitraka zany voninahitr'Andriamanitra efa ao amin'Andriamanitra zarainy ho an'izay rehetra mino azy izany. Deo an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Tompo, mamirapiratra amin'ny tany rehetra ny voninahitra ao, mihoatra noho ny fisainana maha-olombelona sy ny lojikan'olombelona izay mifarana eo amin'ny fahafatesana. Hitanay eto fa mihoatra lavitra noho izany ny voninahitra ao sy ny famirapiratany herinao izay zarainao sy omenao maimai-poana ho an'izay mino sy mahatoky anao. Ndreto ary izay Tompo Andriamanitra io, amin'ity andro anio ity dia mitondra ny finoanay sy ny fanarahanay anao mba ahazahoanay misitraka ny voninahitra ao. Dia mitondram-bavaka manokana izahay ny toetry ny andro izay iainanay. Fantatray fa hainao Andriamanitra ny zavatra rehetra, ary hainao ihany koa no mampamirapiratra ny voninahitra ao aminay dia entinay am-bavaka. Fa ny zavatra rehetra Tompo miara-miasa asoa izay tianao, dia ianao no hanome anay ny fiomanana tsara rehetra hiatrehana ny andro ratsy, raha tsy maintsy hiatrika izany izahay. Fa ianao ihany koa no hiaro anay amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompon'ny fotoana ary tompon'ny zavatra rehetra, naovanay izany vavaka izany. Amen.